Ny lalàna mifehy ny fikarakarana ny tontolon'ny biby na bien-être animal, ny lalàna mahakasika ny fizohina ireo biby madinika mpamadikota na traçabilité des petits ruminants ary ny lalàna mamaritra ny fanaraha-maso ny aretin'ny biby eto Madagasikara no hodinihana ka hitondram-panavaozana mandritra ny atrikasa fakan-kevitra amin'ireo mpisehitra eo amin'ny fiompiana ny tontolo andro ny 20 sy 20 febroary 2024. Atrikasa no karakarain'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono miaraka amin'ny vondrona afrikanina AUBRA. Mba izorantsika ho any amin'ny fahafitatena ara-tsakafo araka ny velorano no fahasivy dia miankina betsaka amin'ny fananana ireo lalàna ireo ifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny ny fanatsarana ny vokatry ny fiompiana sy ny fampiroboroboana ny fiompiana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Ohatra ny zavatra rehetra ihany rehefa eo ampiasana amin'ilay lalàna dia tsikaritra fa misy zavatra tokony amboarina sy avaozina amin'izany lalàna zany eo ny fivoatran'ny filana eto amin'ny tany sy firenentsika sy ny fivoatran'ny filana ihany koa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tsy maintsy manaraka an'izay fivoaran'izay tsika mba ahafahantsika mamaly an'izany filana zany na eto amin'ny tsika zany na any amin'ny any ivelany. Mahakasika ny lalàna mifehy ny fizohina ireo biby madinika mpamadikota toy ny ondry amanosy dia mbola tsy manana isika eto Madagasikara kanefa dia anisan'ny fepetra takina amin'ny fanamorana ny varotra sy ny fanondranana hena sy biby velona izany. Manamora ihany koa ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ireo biby ireo mba azahoantsika mihazona ny statut indemne amin'ny fièvre afteuse sy ny peste des petits ruminants any amin'ny OIE. Satria ny tena tanjona ao anatin'ilay traçabilité dia eo ilay fiarovana ny fananan'ny mpiaramonina amintsika fa eo ihany koa ny fahafahana manaraka n'ireny biby ireny raha sanatria ka misy valana aretina na misy aretina miseho eto amin'ny tany sy ny firenentsika mba hahafantarana ny toerana ny angana sy ny toerana ny lalovany ary ny toerana ny hafarany raha ohatra ka misy izay système de traçabilité ana petit ruminant zay.